enisaochanao jeso malalo chachizao fotona mamizao yanaranay antongotsao izahay izay mpianatrao koambitenenare jeso malalo izahay iaino tsaranao ka irate niavy aminao itoetsabetsakao amponaya koambitenenare jeso malalo izahay iaino tsaranao ka irate niavy aminao itoetsabetsakao amponaya irate niavy aminao itoetsabetsakao amponaya. Faromerabantsika tsirairay avy tonga eto amin'ny lesona ho an'ny tanora zokiny sika ny alakamisy de manasa anao naraka izany hatramin'ny farany mialohan'izany nefa de vavaka sika rainay tsara indrindra ianao ilay zoky be fitia no anandratanay ny vavaka ankehitriny misaotra anao ny amin'ny fitantananao ny isam-batan'olona misaotra anao ihany koa izay manaposaka ny fitiavanao anatinay misaotra anao izay mitantana ny fiainanay tsirairay avy ary inoky sy manokana fa izahay izay mianatra ny teninao eto dia avahanao manokana ihany koa satria miaiky sy manaraka ny toromarika avy aminao eto izay ianao anay dia meteza ianao hiteny manoloana anay indray anaran'i Jesosy amen. Vaten'ny lesonantsika androany dia manao hoe tapitra treo. Ny saina nanainga an'ireo izay ny fanendrina tamin'ny mpino tamin'ny lasa ihana no mbola mitady hamongotra an'ireo mpino izay matahotra an'Andriamanitra sy mitandrina ny didina ankehitriny. Satana dia anetsika fahatezerana nohitra an'ireo vitsy anisa manetry tena izay mandatsy anaraka ny fomba amam-panao ny be sy ny maro noho ny feon'ny fieritreretana. Hiara-mikaondoha amin'ny tsy manara-dalàna sy ny ratsy fitondran-tena ireo olo malaza sy manana toerana ambony mba hahita an'izay hanoerana ny vahoaka an'Andriamanitra. Tsy manana n'ilay teny voasoratra hoe izy ireo entina nomesatsiny an'ireo mpitandrina ny sabatan'ny baiboly ka hampiariny amin'ny lalan'ny famoretana. Eo amin'ny hosanady io no isehoan'ilay fifanandrinana lehibe farany dia niady misy eo amin'ny fahamarinana sy ny fahadisoana. Tsy misy isalasalantsika nefa ny mikasika an'io ady io toy ny tamin'ny andron'ny Mordekay ihany dia hiaro ny fahamarinany sy ny vahoaka an'Andriamanitra. Izay ny vaovao mahafaly. Amin'ny famoahana lalàna manamafy ny lalàna najoran'ny fahefanam-pahapaly izay fandikana lalàn'Andriamanitra dia anapaka tanteraka ny fifandraisany amin'ny fahamarinan'ny firenena dia États-Unis zany rehefa hanatsotra ny tanany eo ambonin'ny antsana handray ny tanan'ny fahefana romanina ny fivavahana protestanta rehefa hanatsotra ny sandriny eo ambony lavaka tsy hitanono izy ka ifandray tanana amin'ny fiantsoana velo rehefa handany foto-kevitra tsirairay ao anatin'ny lalam-panorenana maha-fitondram-panjakana republikanina sy ny maha-firenena protestanta azy ny firenentsika eo ambanin'ny hery miasa mangina avy amin'ireo hery telo sosina mitambatra ireo ka io manampy helin'ny lainga sy ny fotom-pinoana diso ny fahefanam-pahapaly dia ho fantatsika amin'izay fotoana izay fa tonga ny fotoanany fiasa mahagaga ny Satana rehefa tomotra ny farany. Izany indrindra no mahatonga antsika mianatra ankehitriny ary mangataka ny fanahy masina mba hiasa ao anatintsika mandrakariva mba ahafahantsika mijoro hatramin'ny farany ka raha ho avitra ny fotoana izany dia tsy hangozogozo izao sy ianao fa hijoro tahaka ny nijoroan'ny Timoty, nijoroan'ny Jaona, nijoroan'ny Petera, nijoroan'ny mpanompon'Andriamanitra rehetra tany aloha ka amin'ny
ny tena ny tena irintsika indrindra de ny any an-danitra irery any. Aoka ny fitiavan'i Kristy tsy asaraka antsika ny amin'ny zavatra rehetra zay mora levona sy mora lo, fa aoka anana fipanjinana lavitra mandrakariva isika. De mba ominao tokoa ane zany teny zany, ary aoka ny fanahin'ny masina hiasa aminao andro aman'alina. Afaka saotra anao zay rehony amin'izany lesona nomenao anay zany fa afaka manokana izay ho an'ny ireo zay manaraka manokana n'izao fandarana zao anio. Tafio ny herinao izy ireo ary vangio isa-tokantrano, na amin'ny asa zay atao ny amin'ny tokantrano, na amin'ny fianarana, na amin'ny fanabeazana, de aoka ianao ankahery ny malemy rehetra. Aoka ianao anamafy orona ndreo zay misalasala, aoka ianao ampapanjina ny masinay ho aminao mandrakariva, ka ny herinao ho herinay, ny tanjakao ho tanjakay. Ary ianao efa nanome anay ny fahefana, ny laza fa anananao ihany koa ny fahefana rehetra any an-danitra sy ety an-tany, ka ianao Tompo no aoka ho filopitarika anay amin'ny zavatra rehetra. Anaran'i Jesosy, amen. Mianatra eo an-tongotra Jesosy isan'andro.